Erina fa za tena ny zavatra niainako nandritra ny izay fotoanana ministra zay ny malagasy tena efa lasa manana fankahalana ny mpitondra tena fankahalana io fa le mpitondra koa mpitondra sasany tsy manao ze itiavana azy mba hiverenan'le fifampitokisana meko ohatra zao nareo ty resaka manao piririmpy sy ninona eny amin'ny arabe ty rehefa mandeha ny ministra tsy nanao an'izay mihitsy tsy nanao an'izany afaka manontany nareo sauf raha tsy hoe miaraka amin'ny filoham-pirenena ianao na miaraka amin'ny prime ministre amina misy asa tao dia miaraka aminy amin'le le cortège niny fa tsy nanao an'izany ary za miteny anareo io filora jaonary mampianina io indimy ny fantatro ny fotoana tsy nateo ahy tsy fantatro izy raha ny teny anay tao amin'ny gouvernement ajanononareo ty manao dépassement sy manao piririmpy miaratsiny zay moa fitenenako azy laveran'ny arabe ty fa masorenany olona io zavatra io enoy zany ry azon-damosiko fa misy ministra sasany vo mialy eo tsy fantatro eo maika ho aizy eny amin'ny arabe zay moa anaty embouteillage dia zay miaritra ao anatiny eo dia mijery an'le ministra mandalo fantatro dolo moa ny numéro 1 tomobile amin'ny ministra sorena le olona dia zany maheno an'le teny ratsy sy ny fimenomenoana ny olona dia inona ny olana amin'izay fotoan'izay le olona nga mahalala hoe ministra izany any anatiny iny izy eo anatin'le tomobile vitre fumé be fa le rajaonary mampianina dia efa tsy izao zany hoe miadalan'ny ministra dia mitotona any amin'le filoham-pirenena zay ny teneniko anareo hoe misy sary koa tao aseho an'ny mpitondra hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mamerina dia zay moa isan'ny victime ao anatin'le izy rehefa aveo fa za moa tsy fantatro nisy ny teny hoe jereo io ny tiana fa lasa botabota mihitsy izy eo fa mahazo aina izy eo amin'ny ministera dia indraindray te hiteny eo fa tsy hitanareo hoe ty kibeako ty re olona fa nga tsisy olona be voka mahazoazo aina fa zay le izy lasa efa mivadika fankahalana dia zay mila ahitsy zay fifampitokisana averina eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra zay io ny tiana realy hoe tsy mahatsapa hoe efa very le crédibilité nanananao taloha ny diranao tao amin'ny fanjakana tao amin'ny ministera tao amin'ny politika tsy toy ny diranao tao amin'ty mivery miaraka amin'ny risque zany risque zay raisinao rehefa miditra amin'ny resaka politika fa eo indrindra ny tiako hitodiana amintsika vahoaka malagasy tandremy fa tsika mora manadino hoe ary zay le fomba fisainatsika zay ianao miteny hoe very le crédibilité io zany ny fisainan'ny malagasy dia ohatr'izany foana rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao dia mahagaga anjelo azy zany rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao na mety na tsy mety ny ataonao dia efa devoly aloha ianao dia efa zay ny fijerin'ny olona zay le teneniko teo hoe misy asa be dia be tokony averiny eto amin'ity fireneny ity valo